Alatsinainy fa efatra ny volana maritsa taona 2024 atolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga sondray. Atao anatin'ny fandaharana dinika rehefa alatsinainy tahaka izao fotoanantsika aorian'ny fampahalalam-baovao ny anasana vahiny resahana ny fiainam-pirenena sy zavatra maro samihafa manoloana ny fiainam-pirenena ao amin'ny ity anio ity dia Andriamatora be vahiny Eliano vahintsika filohan'ny antoko trikafo izy no amelabelatra sy resaka amintsika mandritra ny ora iray tahaka ny mazatra ao amin'ity ariva ity arabaina ianao Andriamatora rabe vahiny Eliano tonga sondray atao anatin'ny fandaharana dinika. Miaraba nareo eto amin'ny MBS, miaraba manokana anao mpanolotra ny fandarana, manao kopakopa-tanana ihany koa ny mpanaraka ny fandarana any an-tokantrano any, eny malagasy rehetrarehetra miparitaka eran'izao tontolo izao. Mafana ny resaka Bamangoky izay isan'ny nahavotontonona anao ny hoe isamborona sy ny ohatran'izay aiza hoe isika amin'izao fotoana izao satria androany ihany koa niakatra fitsarana ny 3 taona Morombe izay voaroa ao anatin'io ihany koa manao sy manahoana inona marina moa zany le tena antony mahatonga an'izay fisamborana izay sy le tena hoe le fototra le olana mahakasika an'io Bamangoky io. Ya, ataontsika hoe rehefa miresaka ny faritra atsimo andrefana dia isan'ny tany ny sain'ny olona tokoa ny raharaha ataontsika hoe anankiroa raha izay azo ilazana azy ankoatran'ny zavatra hafa dia eo ny resaka Bamangoky izay mahakasika commune anankitelo Bavelo foana dia ny commune ny Tanandava station, ny commune Ambakily ary ny commune ny Morombe. Ao ihany koa ny raharaha mafana izay mbola tsy mety lefy dia ny mahakasika ny raharaha Bastoliara zany. Fa no resahantsika voalohany eto zany dia mahakasika ny io Bamangoky io ny tranga misy aloha zany amin'izao ora fotoana sy resahantsika izao dia raha tsisy ny fiemorana amin'ny ora farany zany dia hiakatra fitsarana androany ireo lay telo lahy izay voafonja ao fonjan'ny Morombe. Izy ireo moa zany araky ny fantatsika reny naninona moa fa teny hoe nitory azy ireo ny ben'ny tanànan'ny Morombe vokatry ny hoe lazaina fa nanimba fananam-panjakana zay zany nitoriany azy telo mirahalahy ireo ny tena marina nefa tsy izay ny tena ao ambadika le resaka fa isan'ilay olona ireo voakasika ihany koa ny taniny dia mijoro manohatra an'izay hoe tsy famerenana aminy amin'ny 100 isan-jato ny taniny izay dia zay zany no ny tediavana irika hitoriana n'ireo olona ireo efa maromaro volana ihany no atao am-ponjan'ny Morombe izy ireo fa androany zany niakatra fitsarana. Ny rariana moa zany dia ny hoe mba hanjaka ny rariny sy ny hitsiny dia hoe ny voan'ireo olona ireo any am-ponja araka ny efa nitakianay hatramin'izay fa ho hitantsika eo moa zany ny vokatra izay fitsarana izay. Ny ankoatran'izay dia ny hoe izy io izay zany mamerina foana satria moa zany zay lasa resahana hoe anti-développement izy ny sasany na hoe manohatra fampandrosoana. Nefa izay nge tsy niteny mihitsy hoe tsy mety ny nanaovana an'ilay canal vaovao P2 zay raha mandrisika mihitsy hoe tokony atao misandrahaka eran'ny Madagasikara ny foto-drafitrasa sahala amin'izany satria mbola malalaka ny tany betsaka koa ny tany lonaka azo ambolena fa ny olanay nge dia ny hoe tsy izay tsy eken'ireo mponina mahatonga anay tafiaraka miaro andrareo dia izay le hoe ny fampanantenana natao taminy mialohan'ilay tetikasa dia ny hoe ho averina aminareo 100 isan-jato ny taninareo rehefa vita ilay foto-drafitrasa atao na le canal P2 zay ane le izy rehefa tamin'ny taona 2024 rehefa vita tanteraka ilay foto-drafitrasa tsy izay ny zavatra misy. Lasa misy nasiany zareo indray le hoe valeur vénale zany izy io moa eto mariako hoe samy manana valeur vénale nampianarina azy aloha fandresahandrareo dia hoe 30 isan-jato ny taninao esorina aminao omenany tsy manana omenany marefo omenany be zany ny zavatra ntenenindrareo teo dia 70 isan-jato miverina aminao zay tsisy resaka n'izay tany am-boalohany. Fa rehefa aveo indray rehefa tena mandeha koa ilay valeur vénale zany dia jerenao hoe amiko mba samy nanao kajikajy ihany matematika tsotsotra ihany dia ny hoe misy olona zao manana tany 100 hektara rehefa nataon'izareo ilay valeur vénale dia 1 hektara 25 sisa miverina amin'ilay olona tsy fantatra aloha fa amiko tsy 30 isan-jato ny esorina amin'izany misy olona manana 400 hektara dia zara fa ny ampahan'izay ny naverina aminy misy tanin'olona tsy hita mihitsy ao anatin'ilay raharaha zay nanana kely 1 sy 2 hektara zany eto Madagasikara koa misy an'izany tany tsy hita zany tsy hoe lasa nakaizo io zany fa tsy hita nanomboka teo ane lay rombo amin'ilay raharaha misy olona
tsy navelanambola ny taniny ntsony fa hoe misy olom-baovao mena n'le taniny a dia ny zavatra efa nambolen'le olona teo tsy azo ny kitihana ntsony fa le olona m-baovao no men'ilay katy na le hoe comité d'attribution des terres no lasa za zany no namboly azy rehefa vokatra le izy dia lasa ianao ny tompony iza moa ny olona andeha anaiky an'izay dia izay rehefa avy eo dia ampitoriana olona hikarany fitsarana zavatra ohatr' izany ange le tsy ekena ao anatin'le izy be dia be zany ilay tranga miseho ireo olona eo amin'izay tsy manan-kitarainana ny autorité locale ny akamaroany corrompu tafiditra ao anatin'le resaka ny atoko hoe fikambanana toko hiaro an'le olona tsisy miaro azy satria ao anatin'ny fikambanana Masikoro Arivolary eo na fikambanana FIMA national zay moa sampana Antananarivo zay no mahatonga n'ilay resabe fanenjehana anay sy ny karazany rehefa tsy mahita hitaraina n'ireo olona eo miazakazaka nankaty aminay rehefa nataonay ny fanamarinana rehetrarehetra tombona ilay zavatra resaly io maninona ary izy ny tsoampinay eo amin'izay zany nipetrahan'le olana rehefa nampiny ireo olona eo a lasa miteraka resabe amin'izay le izy hoe nareo mpanakorontana nareo anti développement tonga hatramin'ny hoe ho samborona ny tenanay sy ny namana hafa dia ozy hoe tsy izany mihitsy ange no ampilamin-resaka ary zay koa dia miteny tsy izany mihitsy ange ny ampihemotra anay mbola mijoro zany ty izay mandrakindroany miaro andreo olona reo zay mpiray tanyrazana amintsika samy malagasy reo izy ary ny tokony hitarainan'ireo tsy ny autorité locale ve ianareo tsy manao an'izay fa manarareo mpahefana indray ve satria nareo tany mpanjakana io tsy manana titre tsy misoratra aminareo io hoe misy lalàna koa nge milaza fa rehefa nanajary teo ny olona misy fotoana voafetra dia anjarany mpitondra fanjakana no manamora ny azahoany an'ilay tany tsy ataon'ilay mpitondra fanjakana zay fa ny fampitahorana indray no atao hoe satria io tsy misoratra aminareo dia satria tsy hanananareo taratasy dia esorina aminareo zay hoe firy amintsika malagasy no tafapetraka eto amin'ity Madagasikara ity raha zany no atao fa ny anjarany mpitondra fanjakana hoy izay dia tokony hanamora ny azahoan'ny olona n'le izy fa tsy hoe satria io tsy misoratra aminareo dia omena olo-kafa dia ampifehezako azy zany le mampiteraka resabe dia ny hoe tamboalohany ozy izy zareo le 300 omena ny tsy manana ny marefo ny manany tena rehefa avy eo le izy misy manam-pahefana mahazo any hektarany maro misy mpanambola lasa mahazo any hektarany maro misy fianakaviany ilay autorité ny be ny tanàna sy ny karazany le be ny distrika tafiditra ao anatin'le izy lasa mahazo misy olona tsy avao amin'le toerana mihitsy fa ny vidy dia nahazo betsaka ao dia ozy hoe zay indray ve zany ny lasa famaritana ny atao hoe marefo eto amintsika zay indray zany no atao hoe marefo ny olona afaka mividy 100 hektara ny olona afaka mangalatra ny tanin'ny olona ny olona afaka mandroba tany olona zay indray ve zany no atao hoe marefo sy tsy manana eto amintsika ozy hoe za aloha tsy mbola nahita famaritana vaovao ny le atao hoe marefo fa ohatran'ny famaritana afo zany ataon'rareo zany dia rehefa mijoro amin'izay zay ao anatin'le izy dia nareo ho samborona nareo mampirisika olona legioma zay azafady mpiray tanyrazana aminay ireo raha nanao ny asanareo nareo tsy nitaraina taty aminay reo fanoy anareo tsy nanao ny asanareo taraina taty aminay le olona nataonay ny fanamarinana joro zay tsy atahoranay figadrahana ny resaka sahala amin'izany zay zany le mituidina ny resaka io ka isa hoe ny firariana zany ao anatin'le fiakarandrareo fitsarana androany dia mba ho afahana madiodio reo olona eo ary tsy vitan'izay mba tokony ho ajanona koa ilay intimidation atao amin'le olona ny ambanivohitra any zay tsy mahay taratasy satria tahoarina ny fidinanay tany dia nisy fikambanana natsangana le fikambanana zany le natao hoe fimamady firaisakinan'ny mponina zany zay voakasika ilay tetikasa Bamangoky sy Base Toliara natambatra inona moa zany no tsy maintsy anambaranareo tsotra ny antony Base Toliara manana site anankitelo ny site anankiray andreo any amin'ny distrikany Morombe zay no mahatonga ny hoe voakasika hatramin'ny ala Mikiasy ny karazany ka nahoarovana reto reto iadivana ny tany niverina aminy nefa rehefa avy eo le izy mbola voakasika ilay fikasana fitrandrahana ho ataony orinasa Base Toliara ihany dikan'izay zany nanolo-kevitra hoe tsara ianareo raha mirahina dia manao fikambanana anankiray zay no niforonan'ilay fimama mety vita anova zavatra ve ny fampifondronana amina fikambanana ray satria le resaka ady eto lasa ataontsika hoe zavatra efa malaza raha zay na afaka ilazana anazy ny resaka olana amina tany io samy hafa io matetika lasa asaka hoe resy foana mety ao anatin'izay ihany koa fantaniana faharoany hoe mety isy vokatra tsara ve ny eo anivon'izay le rafitra le fitsaran'izay amin'ny resaka fitsarana zavatra tahaka itony satria tsy voindray tsy voindrono ny olana zavatra sedraina toniny anareo io
zay mihitsy ny mahatonga le hoe ilaina ny firaisan-kina ao anatin'le izy satria misy le fomba fitentsika malagasy hoe zay mitambatra vato zay misaraka fasika zay zany le izy raha mitovy zao ihany le olana inona ny tsy ampiraisana ny hery ao anatin'le izy dia naomby aloha zany zay zavatra zay tafatsangana le fikambanana de io zany le vaveo no anohy miaraka aminay ny ady rehetrarehetra atao de sahala am'izay koa le izy nitarina le izy satria raha miresaka olany tanytsika raha miresaka fitrandrahana vaventy eto Madagasikara tsika tsy hoe resaka bastoliara ihany io akory fa ny voanalehanay zao voaingana teo satria ny antso anay koa zany mitady fanomezan-tanana mba hanehoana an'izay firesakiny zay dia ny any Ampasindava Ambanja dia misy problema ihany koa ny amin'ny resaka terarara satria eo koa ny orinasa Arena Resource zany zay mikasa hoe hitrandraka terarara ny amin'iny faritra Ampasindava iny ny mponina nefa tsy manaiky misy commune 5 koa voakasika io de inona ny anton'izay hoe samy malagasy tsika ray zay ny faharoa de ny hoe tanaka visy havanana io zay didy marary tokony anao an'izay tsika ary lay ka bamangoky na lay ka base tuliara tsy ka isolé io akory fa ka ny presque Madagasikara ray manontolo misy ny olana amin'ny lafiny tany io de zay zany miezaka ny hoe raha ohatra tsika ka te handresy manoloana ny zavatra misy de tsy maintsy maneho an'izay firesakiny zay dikan'izay manana didy zany zay ny raisinay ny andraikitra apiray an'izay olona rehetrarehetra manana fikambanana mana olana amin'io lafitany io zay no natonga anay nandeha nakany amin'ny district any Ambanja Ampasindava tamin'iny herinandro iny tonga hatrany Nosy Belleville satria inona ny antony commune 5 indray zany voakasika amin'ny fikandrahana terarara kasay ny orinasa Arena Resource ho atao io ary ny problema ao anatin'le izy dia anaovandrareo le méthode na fitrandrahana zany de le hoe luxivianta zany hoe exploitation à ciel ouvert zany hoe trandrahatinao ny lavaka de trandrahanao le izy de apetraka eo de eo izy no maka le raharaha io de mamatika azy ny problema ao anatin'izay de hoe lafi ny tontolo iainana aloha isan'ny faritra manany maizy azy ny faritra avaratra iny raha toko hoe mbola azo lazaina hoe maintso ilay toerana akosan'izay ville touristique izy raha zany ambany zany fatatsika ny cacao ny lavanille misy risque zany ny fahampitehany reny zavatra reny le fiarian'le olona raha sanatria irosony ty le fitrandrahana terarara ty l'exploitation à ciel ouvert le fatatsika fa hoe ilasa radioactivité aloha am'zany terarara zany la par rapport amin'ny ilmenite na fasy mainty mbola ambony kokoa ny azy zay zany le izy de ozy hoe hovonona ve zany lay malagasy ka hanaovana an'izay zavatra zay satria io commune anankidimy io dia eo amin'ny 300 km² eo zany voakasika zay 7 taona azo avozana no anaovana an'ilay fitrandrahana mijoro reo mponireo miantso vonjy reo mponireo de izy aloha zany mifanometanana mifanampy amin'le izy satria le base toliara mety tsy olo-menoatra le fanazavako base toliara raha teo aloha izy ilmenita ny resahana efa tsy neken'ny mponina ao anatin'izany ny tenanay dia nampina indray koa le izy an'le hoe monazite zay ho trandrahana manokana le monazite anao vadika azahoana terarara dikan'izay mitovy le problema tsy akenay le fitrandrahana fasy mainty monazite mona sterarara ty amin'ny faritra atsimo andrefana manana olana koa ny avatsika ny avaratra amin'io resaka terarara io toy zay hoe ahoana maninona ary zany no tsy fanometanana ka mandeha ianao makany amin'le fanontaniana hoe ahoana no azahoana fandresena satria resy avokoa zany ny akamaroan'izay mijoro de ozy hoe andaotsika anambatra hery andao asiana lay firaisakiny tsika samy malagasy eto de sahala am'izay na ny district an'Ambanja ary ny voakasika de hiparitaka io zavatra io zany de lasa voakasika hatramin'ny nosy be zay fatatsika hoe amina toerana malaza amina fizahantany satria fizahantany inona tsony moa zany no iseo rehefa potsika le toerana dikan'izay tsy maintsy mifanampy mifanometanana zay zany lay raha le atanatohatra amin'ny resaka fikarakarana ny orinasa lehibe tahaka andreny fitrandrahana misy ny zay voalazanao teo zay hoe resaka ny tontolo iainana ao anatin'izay fotoana maro ny andinihanan'io zavatra io tsy mipetraka ave zany tsy mahaleo tena tsy manana ny fotom-pijoroany le fitondram-panjakana matoa manaiky ny rosona amin'izay zavatra zay satria isan'ny taratasy tsy maintsy tokony hoe ho hita ao anatin'izay ny mahakasika ny resaka environnement na akoatran'izay pitsopitsony zavatra goavana tena tokony ho jerena satria matoa zany afaka atomboka le izy efa nahazo avalana hoe nahazo alalana avy any amin'ny fanjakana ry zareo
le eo am'le fipetraka le fanjakana mihitsy ny tiako hoitarina kely hoe aiza ho aiza zany ny fitondram-panjakana am'izay matoa manohatra foana ny olona sa tena marina tokoa ny hoe manohatra ny fampandrosoana koa eliara be vahiny ao anatiny. Le izy zavatra anankiroa ny voalohany aloha ny mampitovy an'ilay base toliara ny atsimo andrefana sy tia resaka terarara ny ampazindavana ambanjy ity de vao presque 10 ans no nanaovan'zareo ny démarche rehetrarehetra tamin'io resaka io. Zany hoe resaka ny tomboka tany amin'ny 2014 2015 tany avokoa zany izy reto nanaovan'zareo ny phase ny recherche sy ny karazany mandra-patongany am'izao hoe tonga am'izay zany zareo angataka miandry an'ilay permis d'exploitation zany hoe zavatra efa lavy io mitovy ihany base toliara nge niainga tany amin'ny hoe toliara sanitry de aveo izy nibadika base toliara io sala am'izany koa ity arena ressource ity efa nisy orinasa hafa ihany koa teo alohany io zay zany le izy fa am'izao fotoana zao zany zareo de ny hoe raha nanazavan'le PGE iny zany ny apahany moa zany le PGE na niny ny mpitondra fanjakana de nametraka hoe isan'ny sehatra anankiray hoentina poroborobo ny toe-karen'i Madagasikara ny fitrandrahana ny arena vaventy misy eto amintsika misy eo amin'ny site 20 eo izy ireo de ao anatin'izay zany base toliara zay ho prioriseny ozy izy zareo zay eto ihany koa aloha manamarika hoe ny misy ny mine koa moa zay reconduit dia fampiasan'ny base toliara teo aloha de moto Olivera Kotomalala de hoe tsy maintsy azo an'izay zany zay permis d'exploitation zay base toliara da fiditra ao anatin'izay koa lay arena ressource aty Pasindavana Ambanja fa nanomboka tamin'izay zany nanohatra foana ny olona matoa zany mbola mijoro hatramin'izao am'le fanoherana lizany ny olantsika de zao ny fieverana ny atao hoe fampandrosoana mihitsy no tsy itovizana eto amin'ity fireneny ity ho anay atao amin'ny otrikafo ny fiveranay ny fampandrosoana de tsotra be ny olombelona aloha no mila tsinjovina voalohany zay le izy ka inona moa ny fampandrosoana resahanao nefa le olona ro esorinao amin'ny taniny inona ny fampandrosoana resahanao nefa le izy rehefa aveo hiteraka radioactivité andeha akarary ny olona fatatsika ny olona natao afara difay Port-Dauphin fatatritsika zany ary io toerana Pasindava io hodidinina ranomasina de hatram'le ranomasina zany ivarina n'ilay produit chimique ao ampiasain'zareo de sady tsy afaka hiaza ny olona tsy afaka amboly coco ny olona tsy afaka amboly cacao ny olona tsy afaka amboly la vanille ntsony le olona navaritra inona ary zany ny fampandrosoana ao anatin'izay miresaka fa hoe hiteraka asa efa zavatra misy eo amin'io zao Pasindava io efa nisy lavaka be de be nangadina nanaovan'zareo exploration le tompon'ny tany ihany no mpangadinan'le lavaka zay ve zany le asa resahantsika tsara am'izay ny orinasa base toliara ho esoriny eo amin'ny taninay zay de le nappy phréatique kely mba hanananay ao lay baobaba mba isan'ny mampalaza an'le faritra be deaibe hopitehana avokoa anatin'izay de hiteraka ao aretina ho an'le olona le izy sady miala amin'ny taninao ianao ny aretina ho azonao tsy haiko hoe inona moa zany ny fampandrosoana resahana amin'izay lafin'izay zay ho anay ny atao hoe fampandrosoana ho anay de mazava be eo amin'ny taniny eo le olona anjaranao no mpitondra fanjakana io no mitady vahaolana zany afahana mitazona an'le olona eo amin'ny taniny afahana manao fampandrosoana eo ary raha miresaka ny base toliara manokana efa nisy colloque eny nafakakevitra natao mba hososikevitra mialana am'le hoe manohatra fampandrosoana dia nanao an'izay colloque zay zany mba hoe tsy ho atao le base toliara sakananay fa tia kosa ny sosikevitra misy an'izany sosikevitra zany any amin'ilay mpitondra fanjakana hoe rehefa tsy atao le base toliara de tia no andeha atao misy efa nalefa any satria tsy miaro ny intérêt n'zareo de tsy ataony zay fotsiny nge le izy tsy miaro ny intérêt n'zareo de tsy ataony satria fantatritsika nge ao anatina négociation amina resaka ho fitrandahana re-pirenena sahala am'tony ange misy an'le culturena pourcentage koa samy malala an'izany ange tsika de mety maika fotsiny le mpanao négociation hoe raha zany mavita ny négociation de mahazo zao pourcent sahala am'izay koa ny état hoe rehefa vita ny négociation io de mahazo zao pourcent misy vola ohatran'izao miditra aty amintsika fa ny caisse de l'état zany zavatra hafa zany de mety zay fotsiny mamaky any sasany eo anatin'le izy ary eto tena manamarika an'ity androany izahay lazainareo hoe manohatra fampandrosoana na hoe anti-développement fa mba fantatrareo ve firentsika namaky ny code minier io fa ao anatin'ny code minier io nge ka misy aloha zay narovany nga ministra mafy tao anatin'ity resaky ao anatin'ny code minier io nge ka misy an'le hoe rehefa misy investisseur tonga ka mila tany
na mila tany koa ny fanjakana tsy mila consultation publique antsony ngefa defa misy an'le DUP eo na hoe déclaration d'utilité publique tonga zany iny de miatra avy hatrany fa tsisy akan'hevitra ao zay tompony toerana am'ilay ho fanapahan-kevitra raisiny eo satria manko zay isan'ny nampitirainina koa n'le base toliara sy ty le arena ressource ny ambany sy ty nakan'hevitry ny olona aloha tam'izany de ny olona tsy manaiky hitandrareo zany zay zavatra zay hoe tsy manaiky ny olona de andao ary tonga de ho asiana an'ilay déclaration d'utilité publique dikan'izay rehefa ilainy io a taninao io mandeha avy hatrany ny expropriation de androany zay tsy sanatria akory miantso an'izay hoe hiatra amintsika rehetrarehetra le izy fa androany zay lazainareo fa manohatra fampandrosoana satria tsy manaiky anifisiny io déclaration d'utilité publique ao anatin'ilay code mine io poziny io ary io tsy resaka hoe ho an'ny base toliara fotsiny na ho an'ity ampasin-davana ambanjy ty fotsiny resaka terra rara fa miatra eto a Madagasikara io dikan'izay miatra amintsika rehetrarehetra rehefa misy fotoana ilany milaza azo mpanambola sy ilan'ny fanjakana ny tanitsika tsy mila ny hevitritsika fa tonga de sorona eo tsika de hoy zay anty développement ve zany zay am'izay lafin'izay mijoro am'izay ka isaritanay ny saitsika rehetrarehetra isaritanay ny saitsika rehetrarehetra ty tenenanay hoe hatreto aloha tsy azo ipetrahana angio ranomasina io tsy azo ipetrahana koa aloha io abakabaka io fa ty tany ty ihany ko ho aizitsika rehefa isorona amintsika ty tanytsika ty ka io zay alohany ilazanareo anay fa hoe manohatra fampandrosoany zay de mba eritrereto tsara ihany ilay izy zay koa tsy mirary akory ny malagasy rehetrarehetra no voan'izay sanatria zay no mahatonga anay mijoro hoe de ny mbola tsy miatra amintsika re zay de andaotsika irahina anohatra zavatra ohatran'izany fa misy fomba fiteny any aminay any atsimy hoe tsy mihetahetam-boary hinanany hetahetan'olo azafady ro hinanam-boanao inona le tiana tenenina de hoe satria ve zao tontolo zao iazakazaka amin'ny transition énergétique énergie verte satria very zareo maika mitady produit ohatran'ny terra rara ohatran'ny fasamainty sy ny karazany ampandiana ny toekareny anaovany an'ireny vokatra rehetrarehetra telefona sy ny karazany reny ny panneau solaire sy ny karazany de sika koa nandeha ho vonoina ao anatin'izay zavatra zay ny développement tokony isika ny meritreritra ny développement mety sy sahaza ny zavatra misy eto amintsika inona aloha ny ilayntsika androany tsy mbola misy afaka miteny mihitsy hoe ilayntsika ny terra rara na ilayntsika ny ilmenita na ilayntsika ny monazita mbola tsisy miresaka an'izany aloha eto fa io ne raha miresaka n'ilay terra rara tsy adalan'ny sinoany ny sinoany ny premier producteur mondial ny terra rara na enany zao ny azy eo amin'ny enimpolo sy 500 isan-jato eo ary efa ny alany le méthode ty le luxivianta ty le fitrandrahana ty zany hoe ny elany l'exploitation ciel ouvert satria na ny sinoa sy ny fifehezan'ny teknôlôzia ary natao ohatran'io satria hita ny impact an'le izy amin'ny lafiny ara-tontolo iaina sy ny fahasalamana ny mponinao aminy lasa nytady toeran-kafa izy anaovana an'le rara ny toeran-kafa nidirana io koa efa nijoro avokoa amina fanofidinana an-dalambe amin'ny tsy fanekenan'le rara satria zay nampiasa rehetrarehetra zay nanaiky nidirana zany de sahirana Suède amin'izao fotoan'izao no mieritreritra hoe hiditra amin'ny fitrandrahana ny azy ny Amerikanina manana betsaka fa mbola jeriko fatany fiantraikan'le izy de tsika ve zany ho atao kobay tsika malagasy alors que tsika manana vahaolana hafa ahafahana hoentina mampandroso an'ilay firenena ka raha miresaka zavatra tahaka an'izay Andriamatora be vahiny rehefa iroso de ataony foana io de vitany le izy manaona ny tolona satria efa tonga hatramin'izay hoe fandrahonana osamborona sy ny zavatra maro samihafa zay le toy an'le ady mihitsy zany satria matetika ny zavatra rehetra eto Madagasikara iny nanahatra ny ivelany ary tazana ny hoe rehefa irosony io de ho atao io de ninona sakany io rehefa hoe zay de tsy maintsy vita io de ny anay mazava le mahakasika ny fampisamborana aloha zany mbola mijoro zay mandrakitily androany zay tsy mataitra anay zay zay koa mahatsiaro hoe zavatra ady ombonana lay ijoroanay ady masina ao anatin'le izy zay zany tsy hitako hoe inona ny andeha atahorana an'izay ny faharoa de ny hoe ikiry ny mpitondra fanjakana anao an'io ary zay ikiry zay tena efa misy calendrier mazava tsara ny azy ny tovizan'ireo roa eo zao de ny hoe ny base toliara manomboka hiditra ry zareo zany iveriny hiasa amin'ity mois de mars ty
dia any amin'ny hoe volana tapatapaky ny taona any zany zareo mieritreritra hoe ahazo an'ilay permis d'exploitation. Io moa zany tsy fantatra hoe lay ilmenita fotsiny ve sa omendry zareo hatramin'ilay monazita sy ny ohatr'izay satria le monazita tena hoe otran-drana manokana mihitsy. Zay zany le izy raha mahakasika ny base toliara. Ny ampasindavana ambanja ny resaka terre rare dia hoe io mois d'avril io no mieritreritra ny arena ressource hiditra hiverina indray zany amin'ny iasa. Zany hoe efa miandriandry koa izy ny permis d'exploitation. Zay zany le izy zany hoe hitanao zany hoe vonona le mpitondra fanjakana iroso. Raha ny aty amin'ny côté anay dia zay koa zany aloha tsy miemotra amin'ny fiarovana ny malagasy, amin'ny fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy, tsy miemotra amin'izay lafiny zay. Raha mahakasika ny base toliara manokana zao ny fampiresahana maly ny farany tamin'ny namana ny maly dia efa misy karazana barazy mipetraka any amin'ny toerana rehetrarehetra hiveriny ny orinasa base toliara idirana satria manomboka amin'ny verinandro zareo. Rehefa manomboka amin'ny verinandro zareo manohatra le mponina maneho ny adezerany lazaina fa zay ny mampirisika ny mponina hanakana sy hanakorotana ny zareo. Tsy ho zay hoe tsy zany ka ny tombotsoan'ilay mponina ny fiarovana ny tany mijorony tsy any ekeny ny diranareo any. Zay le izy ka zava-tsara fa aza ilika aty aminay aty le resaka ny anjaranay miombopo amin'ireo mponina zay satria zay koa tompo-tanindrazana dia isan'le mijoro sy anatanteraka an'io ihany ka iroso ny mpitondra fanjakana zay koa aloha tsy miemotra. Zay le izy ninay zany zay mazava iroso nareo averiko ihany fa zay koa tsy miemotra na amin'le resaka base toliara zany na amin'ity resaka ampasindavana ambanja amina resaka terre rare ity sahala amin'izany ihany koa ny ady amin'ilay bamangoky ninona fampitahorana ataonareo rehetrarehetra eo tsy izany mihitsy no ampiemotra anay fa zay dia matsapa hoe raha tsy misy mijoro hiaro an'ity fireneny ity dia ho sahirana eto itsika rehetrarehetra ka averiko ihany averiko tena mafisiko mihitsy zany hisaritana ny saintsika rehetrarehetra hipozina ny fampidirana ny déclaration d'utilité publique ao anatin'ilay code minier farany teo iny mila mijorotsika dia ny mbola tsy mahakasika atsika le izy fa raha atao anatin'ilay plan général de l'état zay resahana nge misita roapolo eritreretiny zareo sokafa le eritrereto fa sita roapolo zany ange hoe hitrandrahana rem-pirenena ozy hoe tsisy faritra na iray arange zany tsy ho tafiditra ao anatin'izay zay ve tsika vao taitra ozy hoe andao tsy andry an'izay fa dia nihita le problema n'ilay base toliara dia nihita le problema terre rare ny arena ressource any ampasindavana ambanja mandao tsika hijoro fa andao tsy hanao ny adosoana sahala amin'io natao tao Fort Dauphin io efa nijoro le orinasa QMM zay vao tena hita ny vokatra le izy économiquement aloha tsy hita hoe inona ny tombony ho an'ny vahoaka. Zay zany le izy ny lafiny sosialy mbola vao mainka ary ny korosofana satria manino midangana ny vidim-piainana. Rehefa midangana ny vidim-piainana tsy maharaka an'izay fidangana vidim-piainana zay koa ny mponina eo atoerana. Zay nge ny olana zay koa nge tsy resahan'zareo ao anatin'izay lafin'izay dia lasa tsy maharaka an'izay zany ny fidangana vidim-piainana zay ianao ankoatran'izay nisy fotoana hitantsika hoe tsy azony sotroina ny rano tao faradofay. Nisy fotoana tena hoe tapaka maromaro andro ny jiro satria nanino nakinina tamin'ny QMM koa ny fanomezana jiro ny Fort Dauphin. Zany ange problema daholo eo anatin'ilay izy hitantsika reny karazana hazan-dranomasina maty tsy azony hohaniny reny. Zay ve zany no andrasantsika koa ho bataintsika amina faritra hafa. Zay le izy ozy hoe andao tsy hiditra amin'izany fahadisoana zany intsony fa andao dia n'izao dia mijoro ao anatin'ilay izy raha fampandrosoana ho an'ny resahana raha fampandrosoana ny resahana raha ohatra fotsiny hiresaka an'ilay hoe ny any avaratra ampasindavana ambanja sy nosy be sy ny karazany teo inona ny problema ny mpitondra fanjakana ampiroboroboy le filiera na kakao inona ny politika anareo hanampiana ny olona ahafahany mampitombo sy manatsara n'ilay vokatra sahala amin'izany ny lavany ozy hoe sanatria alay-panahy zany eritreritra hoe sao dia izay ary ny nanapitehanareo an'le filiera vania mba hoentina nylesen-dahatra moramoran'ny olona hoe efa tsy manjary le filiera lavania fa andaonareo hiasa amin'ity orinasa rena ressource hitrandraka terre rare ity zay hamokatra asa firy moa zany sy asa inona nofokarin'izay fa maninona tsy reny filiera reny zany nijerena ny fomba hanatsarana azy zay isan'ny mamelona n'ilay faritra. Ohatra zany ny fizahantany alefasy ny politika ianareo mitaraina nge reo opérateur économique reo
raha ny nosy be manokana fa na firy ary pakebo tongany isan-kerinandro sy isam-bolana efa zavatra efa voapetrapetraka avokoa nge na ny déplacement an'le olona na ny sakafo na iny tsy mahazo tombony akory nge le toerana ivatanan'le fizahan-tany alamino zany fa rehefa milamina zany ozy hoe rehefa mpandrosoana ny resahany manana be deabe tsika le faso ny politika ianareo mazava tsara milafi ny fizahan-tany hidirako am'le hoe satria isany voaresaka koa zay le mahatonga ny nosy sakaty mbola problema hafa koa iny reo resahantsika amin'ny fotoana mapety azy mahatonga ny misy an'le association anjava sakaty voatery tsy maintsy mijoro hiaro ny nosy sakaty satria anao complexe hôtelier zareo zany zareo matanjaka de vesorinao ny olona vesorinao le mpitondra fanjakana zany ohatrany tsy manana politika akoatrany hoe anesorana ny olona ao amin'ny taniny nosy sakaty sy ny ankantony an'izay mbola tsy nahita azy de manana an'izany ianao tsy apetraka ao ny politika mazava tsara ahafahan'ny malagasy misitraka ny akanton'ny tany ny ahafahan'ny malagasy mba tena hoe mampiasa vola milafi ny fizahan-tany zany fa tsy maintsy noho ny tombotsoan'olomby tsy mpanambola de hoe soronao eo le izy zay koa zany ny problema n'ilay nosy sakaty io satria isan'ny voaresaka koa io tany nosy Belleville io problema sakaty io mahatonga ny association anjava sakaty mijoro de zay mijoro de tratran'izany fandrahonana zany avokoa satria raha onana koa zany le olona mba mahasahy mijoro makasika ny nosy sakaty de zay foana ve zany no ataontsika eto zay mijoro de orahonana de tsy manana politika fa tsy ny anesorana ny olona amin'ny tany ozy hoe misy vahaolana hafa ary zay de mametraka foana mahotrikafo hoe ny fampandrosoana ny Madagasikara de tsy maintsy miainga amin'ny politika ato anatiny sy ny filahtsika ato anatiny fa tsy hoe poritra amin'ny transition énergétique ny olona de ho ataonareo sorona ny vahoaka malagasy de hopitehana ny tontolo iainy de hopitehana ny olona ao anatiny zay zany zavatra mila elana mihitsy ka zay zany nahoana ninninona iklassenareo anay hoe manohatra fampandrosoana rehefa fampandrosoana hitanay fa hamon'ny olona hamon'ny ny malagasy ny tena malagasy ray malagasy reny aeto ny hafarana tsy maintsy mijoro zay am'izay lafin'zay ary tsy atahoranay anizana izy zany ary misy an'ilay fomba fiteny io nge tsika rehetrarehetra nge samy hofaty avokoa samy tsisy hijanona eto zany ary tsisy hitondra tapampandraitra ray miala eto ka rehefa samy hofaty any zay aloha tsy aniry hofaty mandoaliko zany tsy maintsy mitsangana zay miaro ny firenenay zay tsy matsapo tompony moa anazy zay isan'ny ao anatin'izany ady rehetrarehetra zany satria miresaka lalantsika miresaka tombontsoa ihany koa fampandrosoana maro samihafa ny solombavim-bahoaka hitako hoe manana andraikitra ao anatin'izay ihany koa miresaka fiadivana makasika an'le ny mponina sy ny vahoaka iny fotony rena iroso amin'io fifidianana io sika zany amin'ny raiky amin'ny telopolo 7 mialatsiny 7 ny volana Mea resaka maro samihafa nisy an'ireny fanambarany ny vondrona Europeana teo ihany koa ny ambasadin'ny Alemana eto Madagasikara maro samihafa ny antoko politika samihafa mikasika ny resaka le hoe fangararana resaka tokony hojerena ao anatin'izay isan'ny nisy ny firaisakinan'ny vondron'ny kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena teo amin'izao fotoana izao ahoana ny fahitany avy amin'ny otrikafo ilay contexte politika ilay fironana politika sy ilay mouvement politika amin'izao fotoana izao satria lasa misaratsara ka vondrona tsy tokotoko tsy fantatra hoe ahoana indray ny fipoitra ny tao ao zay inona ny mety aza andikanan'izay mety ao anatina stratégie ve sa mety diso-paikady sa manaona satria misy ny roso amin'ny fifidianana ny sasany mbola tsy fantatra hoe ahoana ny tena position misy zavatra tsaroko kely amin'ilay fanontanianao zay de averiko eto zany mba ho fantatry ny mpanaraka ny fandarana antsika miresaka le tamin'le resaka bastoliara moa no voan'le resaka fa rehefa nanomboka koa zany resaka ny olona nitya Pasindava Ambanja sy Nosy be tya de nisy namerina ihany koa le resaka misy olom-bavam-bahoaka zany mampita aty amiko manokana hoe indrindra makasika ny bastoliara hoe inona moa ny idiranao amin'io fa asan'ny solom-bavam-bahoaka nge zany ataonao zany fa tsy asanao amin'ny mahafilohan'ny otrikafo anao na hoe amin'ny mahafiloha lefitry ny fikambanany masikoro sambanantananarivo anao de za moa zany me tsy izy ny mampita direct amiko zany fa mampita hafatra izy de mea de milaza amin'le olona hoe tsy menatra ve zany ny patron anao maniraka anao miteny an'izany aty amiko hoe fa ahoana
raha nataony ve ny asany za ko nge mba afaka nipetrapetraka manany de manjanako ihany koa afaka nipetrapetraka raha ohatra ka nataon'ny patron anao ny asany fozay hoe raha za izy sy anao ny rano mba menatra miteny an'izany zavatra zany tiako tenenina de tsotra be satria tsika teo miresaka fifidianana ianao am'le fanontaniana sy ny karazany mba samy mieritreritra mba samy mieritreritra tsika rehetrarehetra rehefa tsy maintsy atao ihany le fifidianana olona sahala amin'ny ahoana ny tokony mba hofiditsika mba hiaro atsika fa mialatsiny aloha za tsy zavatra mahitsy le sahako misy tsika ve mba nahen'ny position ny toko hoe ny solombavam-bahoaka am'ireny lafiny reny na miresaka tsika bastoliary na miresaka tsika ampasindavana ambanja sy nosy be makasika an'ity problema na terarary ity na hoe zany olany sakaty zany lolana amin'ny lafiny tany rehetrrehetra mahita ve tsika olombo ifidina olombo tendry moa iny efa tsy resahako tsony miresaka an'izany zavatra zany de rehefa misy mijoro reny indray niraisy no fahavalo misala aminay zany fa ozy aloha zay hoe na misy na tsy misy solombavam-bahoaka zay malagasy mahatsiaro tompon'ity Madagasikara ity de tsy maintsy mijoro zay zany le izy mikasika an'ilay fifidianana resahanao de io aloha nge ny manahirana de zao lay fomba fanao sy fomba fihevitritsika ny atao hoe politika mihitsy no manahirana tsika zany a ny akamaroany efa tsy milalao politika am'le sens propre an'le terme mihitsy hoe politika hoe hevitra ny miady fotikevitra no alefa fa misy zay izany manambola lasa tonga amin'ny hoe izany bogosy lasa zany ny problema fosy hoe raha ny fananam-bola sy ny bogosité ve nampandrosin'ny firenena misy zavatra anankiroa nge azo atao raha ohatra hoe veritsika hoe fananam-bola no mampandrosin'ny firenena izany olona manam-bola indrindra fotsiny de tsy mila fidina iny fa apetraka fotsiny hitondra ny Madagasikara de mivany olana tsy sarotra zany tsisy volam-bahoaka koa lanina amin'ny fifidianana na tsy voatery indramatsika volany ivelan'le fifidianana fa jerena fotsiny hoe izany manam-bola de ndao iny apetraka amin'le toerana de milamina raha zay ny veritsika milamina azy rehefa iveritsika koa le izy hoe izany bogosy indrindra andao iorganiser tsy haiko karazan'le notrany misy notran'izany reny misy mystera de zay fotsiny zay bogosy indrindra ndao apetraka de zaiko de mivany olany firenena raha zay no everantsika hoe everitsika hoe tokony atao fa hatreto aloha tsy navahany olany firenena ny bogosité tsy navahany olany firenena ny fananam-bola au contraire le olona everina hoe manam-bola indray raha ny vao maika mandroba sy mamotika n'ity firenena ity rehefa tonga fitantanana ny firenena zay zany le izy rehefa aveo koa le bogosité an'le olona ampiasainy amin'ny hoe za mialatsiny angamba aloha fa tsy maintsy miteny an'ity hoe de efa jerenao ny entourageny de tsy misy lelana iray ara zay ve zany ny ampiasan'ny bogosité ny sanatria apetraka io iny mba tsy hidirana resaka hafa na hoe sanatria hoe manenjika an'le olona ka zany tokony mba apetreritra tsika rehetrarehetra apetreritra tokony apetreritra tsika rehetrarehetra fa tsy zany mihitsy ny vahaolana ho an'ity firenena ity na ty fieverantsika hoe teo solombavam-bahoaka ianao mila manana caution 100 millions aloha ianao na antom-bola 100 millions inona ny tena manamarina n'le hoe tsy maintsy ho 100 millions le caution misy miteny zany ako satria nareo tsy manam-bola nareo tsy manana an'le 100 millions dia tsy masaha manao an'le izy visy azafady asa atao an'izany le resaka azafady ohatrany mba hitanareo ihany mialatsiny angamba fa tsy maintsy atao mahitsy le izy raha ny antoko misy ny tena nge mba miezaka mitety an'ity Madagasikara ity mba miezaka mijery an'ireo mpiray-tany razandreo na tsy mbola manana fahefana ary na tsy mbola manana seza ary zy hoe zay 100 millions ve raha zay ny problema raha zay ny avahany olany firenena fa zao madio ve le lalao any ange le adihevitra nisy zavatra ny tabatabaina tamin'ireny le hetsika fotsiny natao sy ny karazany eny inona ny niova ary niova ve le lalàna amin'ny feny fifidianana tena nisy ve le code électoral tena madio ve le lalao niova ve le rafitra ifehezana an'le fifidianana zany ange ny adihevitra zany ny adihevitra nisy zavatra ny takina tsisy niovana anankiray ary nefa irosotsika le izy mety mbola ho antenaina ve nisy ny fiovana satria raha zao fihetsiky ny fitondrana zao aloha tsy manana eritreritra nikitika an'izay satria raha tokony hoe le tam'le fiantsonana ny fivoriana tsy ara-potoana ny teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny tokony hijerena an'izay kanefa ravamaina moa ny fitenenana le tiako antaninany hoe hijanonao amin'izay tsy araka ilalao amin'ny zareo amin'io ve zany sa hoe ilalao ihany de zakaina le vokany raha ny tokony fijeren'ny raharam-pirenena
nisy niaraka ny lalao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo fa nasaka anazy tsy anao zay tiany atao hoe nasaka anazy ve zay tsy ho lany premier tour amin'izao fotoana izao zareo miteny indray hoe tsy maintsy ho azo ny majorité parlementaire zao izy hoe tsy maintsy azo fa maniteny mihitsy zareo tsy maintsy tsy latsaky ny 20% ny azo tsy maintsy azo zay le izy satria manino tsy ninona ny vainy zareo nge teo zareo nge matahotra kilalao madio e ny tena marina nge ilay Andry Rajoelina sy ny ekipany mihitsy no matahotra fifidianana eto amintsika zay ny tena marina satria ireo olona tsy matahotra zany ataovy madio le lalao e ataovy madio le lalao fa matokoa zany samy mijoro eto amin'ity firenena ity maninona moa ny fampatahotra hevitra izay aloha mieritreritra hoe hevitra no miady izay tsy miady aman'olona ary zay koa tsy vola no mibaiko anay amin'ilay fanaovana politika fa ataovy mazava ny fitsipy-dalao e ataovy mazava ny fitsipy-dalao fa tsy misy fampatahotra zany ento satria zany misy miteny le hoe ko nareo zao nareo tsy manan'le vola nareo matahotra ny retsy nareo fa nga vola avy any am-posinareo moa sa vola subvention ny fanjakana io entinay miasa tetan'ny Madagasikara io miaro ny mpiray-tanin-drazana io zay le izy fa raha ohatra nareo ka tsy matahotra an'izany zay fotsiny ataovy madio le lalao raha miteny ianao hoe mbola isa tenaina ve tsy isa tenaina ka tsy hanova ininy zany reo satria raha vao manao kilalao madio reo tsy tafavoaka zany fa io kilalao maloto io no matafavoaka azy de tazominy amin'io maloto io fa saingy zao efa nisy nanana koa nge teto presque 99% no parlement nazy daholo ny majorité na ny assemblée na ny sénat fa rehefa nipoaka ny sarim-bolany naharo azy ve zay li zany mba misy lesona tokony ho raisina ihany ao anatin'le izy raha zao fikaikaika ny vahoaka malagasy zao zay faritra rehetrarehetra alehanao ahoana zany io zao ohatran'le nresahanao teo moa fa saiko voasotsika makasika ny vondrony Europeana ny fanamariana nataony sy ny karazany fantatritsika fa ho anareo zay mpandohalika amina sehatra iraisam-pirenena sahala amin'ireny nge rehefa reny no manomboka miteny de sahirany nareo satria nareo tsy manana an'le politika ny tsy fekinan-doha resahanay zay lisy tsy manana vahaolana fa tsy ny fangatahana amin'ireny ka rehefa ireny moa zany ny anakenda-nareo anao inona zany nareo anatin'le izy zay le izy fa io tsy vitana hoe valy boraingina sy valy botolo fotsiny io na hoe zay miteny de hogadraiko nga reny azonao gadraina zay le izy fa matoa reny miteny de sahirana eo raha ohatra fotsiny azy zany zao tsy omen'ireny vola amin'ilay fifidianana de ahoana ka zay indrindra efa nilaza ry zareo le ray tapitrisa euro natao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany ozy izy no ikarakarana le fifidianana ifanesy eo nilaza nefa ny eo anivon'ny seni ny filohan'ny seni dama Renarcedo tsy misy tsony ny ambombava kasika an'iny le basket fond iny tsy mety hoe endrika ray ihany koa ve zay nampiakarana an'le akoatrany hoe fanilihana an'le olona tsy manam-bola zany fa resaka miverina foana endrika ray ahafahana manangona vola indray anatanterana an'le fifidianana le zao ane zay moa zany efa nandrosikevitra foana fa zay moa zany nendry zareo hoe izy ianao nge ny politika eto Madagasikara indrindrindra zao mpitondra fanjakana zao rehefa tsy mitovy hevitra aminy ianao de fahavalony zay zany le tsy miaino izy sady tsy mahavoa no tsy miaino zay nge matoa zany mba mandray anjara ny fiainam-pirenena mandany fotoana mandany hery amina fanomezana hevitra amina sahalana zay mbola isorana nareo hatrany amina fanehoan-kevitra sahala am'izao satria maharary anay le firenena ary zay koa tsy miteny mihitsy hoe tsy maintsy rehefa zay no mitondra vomenay ny hevitra rehetrarehetra fifanomenay nge ny hevitra rehetrarehetra nefa ely zay no miteny hoe tsika ane lalam-panorenantsika de milaza fa isaky ny 5 taona farafakely ny 1 taona ny be ny tanàna moa zany fa efa lasa 5 taona indray izy zao dia tsy maintsy misy fifidianana foana tsika raha ohatra tsika ka te hiala mizioga ny reto le sehatra iraisam-pireneny reto vao manomboka ny mandaha anankiray de fa tokony hiomantsika hoe amin'ny lafiny ara-bola sy ny etomanana rehetrarehetra hoe tsy maintsy isy fifidianana nge amin'izao 2018 tsika efa nafantatra fa isy fifidianana 2023 inona ny tsy homanana amin'izany de le fifidianana koa tokony ataontsika amin'ny façon atsika zay zany le izy fa le fifidianana koa ny atsika mazana lasa vola very no betsaka ao anatin'le izy lasa finanan'ny hafa zany lay fifidianana eto amintsika mba tsy hanonako fikambanana sy inona zay zany izy de tsisy mitabatabitsika hoe fa firenena manany fiandrianatsika manany fiandrianatsika tsika nefa na vola anaovantsika fifidianana ary tsy hita nareo akory
de manolo-kevitra anareo zay misy zavatra be deabe nge misy vola very nge eto isa-taona raha miresaka fotsiny tsika ny hoe io fifanarahana amin'ny vondrony européana amin'ny accord de pêche io nge misy vola miodidina 900 milliards de dollars very euro isa-taona very very satria maninona tsy fehezitsika tsara kory le fifanarahana amin'ireo olona eo fa ataontsika gogo fotsiny le fifanarahana aminy ahoana ny anekentsika hoe ny vidin'ny temps ny ividianandreo temps 200 à 700 ariary ny kilo alors que tsy fantatsika kory hoe firy kilao na firy taona ny lasan'ireo tany le sambo oentin'le olona zavatra amin'iny sambo iny ihany izy sady mistoke ny entana azy no afaka mamadika azy amby fotsy oentiny ihany aminy de tsika rehefa avy eo mividy lafo zany ange ny olantsika misy vola very zany ao anatin'izay zay afaka etrehantsika fampandrosoana resaka accord de pêche fotsiny no resahako ao anatin'izay hoe manaritsika hatramina 900 millions 1 milliard d'euros isa-taona zany volane zany ao anatin'le izy tsy fehezitsika zany zavatra ny volamena zay tia nanaovana azy fotsiny ny mafia no matanjaka ao anatin'le izy vola nge zany resahantsika zany voateo potehantsika ny potehany mpitondra fanjakana ny filière vanille nefa isan'ny mampiditra vola ho an'ny be deabe zany lay vola very eto avelo very fotsiny de lasa ty fomba fiteniko de zay ny zava-misy aloha fomba filazan'ny otrikafo fa zay milaza azy hoe diso afaka mijoro hoe nanao WC public ara de hindrana any am'ireo mamenatra nge zany zavatra zany tsisy zavatra tsy ananatsika eto ao anatin'izay andaotsika no ampiasany atohantsika rehetrarehetra hoentintsika miatrika ny fiainam-pirenena ao anatin'izany ny fifidianana vinao rehefa bloken'ireo tsy meny vola ianao androany ina ny ataonao eo zay nge ny olana amin'ilay politika ny fekinan-doha ataonareo zay le olana ao anaty fa rehefa miteny an'izay moa zay de lazainareo reny tsy manana traikefa reny fa mbola tsy nitondry reny sala am'izay hoe voatsipazana kely reny fa ngamin'izay tsy efa nitsipazanareo tsy efa nitambatambazanareo fa mbola eto ihany zay zay le izy ka aza atao an'izany zany le fiainam-pirenena fa lasa manahirana le izy fa mitety any Madagasikara ianao na manapitra tena mampalahelo fa mifezaka le malagasy potika ny lalana potika ny fiainam-bahoaka de eo zany mietreritra hoe zay situation tamin'ny première guerre sy ny deuxième guerre tamin'ireny niatrika guerre mondiale reny tsy hitako fa na izany ary mba mianatra tantara kely ihany koa de rehefa jerenao zany le Madagasikara de ohatrany hoe firenena afaka voavoaka ady zany hoe nisy ny bombarde tsika teto de potika daholo zao rehetra potika ny lalana potika de tsy hita zay zavatra tsy potika jerenao le malagasy mitofezaka tsisy ny asa tsisy lasa miverina mitaingina bisikileta zany eto amin'ny centre ville zany ange ny situation ny firenena voavoaka ady de sahala am'izay zany ny situation ny Madagasikara nefa inona ny adiny izy teto amintsika de milaza zareo Madagasikara tsy maintsy mandroso efa mety zao zavatra zao de variana zany ianao hoe ahoana ary zany zavatra any so de tsy mitovy ary le planeta misy atsika planeta misy ny mpitondra tsy misy le vahoaka hoentiny ny planeta andrareo efa le paradisa latsaka fefany fa le vahoaka tena mitofezaka mihitsy ka zay miresaka fifidianana antsika fa tsy maintsy resahany zany zavatra rehetrarehetra zany satria zany zao ny olan'ny firenena fa tsy hoe hiazakazaka anao fifidianana nareo de mijanona eo indray zany le problema fa eo miazakazaka anao fifidianana miditra ihany ato ny basicoliara mametraka hoe tsy maintsy miditra mois de mars ny arena ressource ny ampazindavana ambanja sy ny osy be tsy maintsy miditra mois d'avril variana lay manam-pahefana na ny olom-boafidy na ny olom-boateny tsisy miresaka ny tena olana iainany vahoaka malagasy zay zany hoe zana itsolo tia ny otrikafo lazaina ave zany tsy tokony mbola hirosoana le fifidianana satria ny fitondram-panjakana efa ataontsika hoe nahita niny tsy fandraisana anjara ny vahoaka malagasy hatramin'ny 70 isan-jato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny io no mety hitany fa vahaolana afahany mametraka an'izay stabilité zay tsy tokony mbola hiroso anatin'izay ve tsika nefa efa retardé ihany ny ataontsika hoe ny ben'ny tanàna aloha zany mbola nahemitra zareo nefa zavatra efa tapitra ihany koa ny solombavam-bahoaka azy lazaina anatin'ny fotoana tsy tokony mbola hirosoana ve zany ny fifidianana hiazakazana ho an'ny mpitondra fanjakana mety aminy io fa ny aty amisehatry ny fanoherana ny mila mieritreritra ny azy zany zay amin'ny mahafilohany otrikafo mila mieritreritra amin'ny hoe andeha cautionner an'io ve zany de andeha samy izaka ny vokany eto ve zany fa io roapolo amby zato tenenin-zareo io rehefa nyteneniny io de kotikakoty azony io
zay le izy zay zany ny ano ny ametrahako azy inona ny tombontsoa atsika andeha cautionner io marina samy manana ny antokony samy manana ny safidiny fa apetrako zany zay zavatra hoe mba ahafahana samy meritreritra fa rehefa avy eo tsika ny manahirana ange de zao rehefa midona tokoa zany le zavatra misy eto votrany hoe zay moa ny malagasy mazany inona ny mpitondra ary hoe nitaky zay sy ny tsy misy ozy le fomba fiteny zay mitovy ihany taky zay kongany ny enina ao alohan'anatra fa tsy ao aoriana andatsanao ao de iandry an'izay indray ve tsika raha le situation misy atsika zao tena anatina situation critique tsika niza zany miteny hoe milamina zao zava-misy zay io nge tsy te hanan-dratsy tsy te hiverina tamina crise post électorale le fa nisy teto ka manahoana zany le paikady satria hitatsika reny tamin'ny vondron'ny candidat nisy dia tongotra kilometatra maro ny etsika fotsy samy hafa natao an'izay hoe isy ny fifidianana madio ny code électoral sy ny rehetrarehetra manodidina le tokotany raha zay ny filazana azy mazatra manahoana le endrikendriky le ady satria zao nisy fisarahana indray ny vondron'ny candidat nangina ny etat-majoro politika lasa mangina daholo indray amin'izao fotoana izao kanefa ny mametraka foana ny hoe alao fifidianana madio zay vao hiditra lasa very ihany le vahoaka malagasy le olo-pirenena hoe iroso sa tsy iroso tokoa manahoana sy ahoana raha izay manokana aloha am'le hoe cellule de crise diovy i Madagasikara zay tarisiny etat-majoro politika zay misy ny tena ko mafilohan'ny olon-kafa de zay tsy mangina miezaka ny mitondra hevitra miezaka mifanantona zany miezaka mifandresy lahatra hoe sao de mba tokony zao kosa fa tsy zao hoe nisy zao nge nampanantenana ny vahoaka tao anatin'ny sy ny mpanaradia atsika tam'le etsika fotsy tsisy ninona tanteraka izy ity nefa tsika indray efa miroso amina zavatra hafa zay moa zany tam'ireny fotoan'ireny zany de efa nilaza satria tsy nilaza zay taty ivelany fa tao anatiny kosa rehefa nisy fionana tam'ireny zany satria isany mba nanakinana organisation sasatsasany ihany koa zany zay tao anatin'ireny de nametraka mihitsy hoe aleo isika tao anatin'ity etsika fotsy ity mba ho modely tsy hanao ny fanao ny retsy ajanony le fitsarambelatsy rahantsika fandao tena le firenena no jerena tam'izany moa zany zay lazaina va hoe mitrifana tsy azo itokisana satria tany zay de efa nahita olana satria tsy possible mihitsy raha ohatra ka tena nadio le fiarahana hoe nisy candidat 10 niaraka ny contre olona anankiray tokony ho tafavoaka iny fa samy mana ny kajikajiny na niaraka tao anatin'le izy ary androany io izy io sototreny zara roa sa telo io koa ary mbola hipatitaka rehefa aveo zay le lasa fahatiantoka zany lasa ohatrany hoe namitaka ny vahoaka malagasy tsika tao anaty sady tena mafilohan'ny otrikafoa tena matsapa an'izany hoe lasa ohatrany namitaka satria nisy zavatra nampanantenaina tsy vita le izy tsisy bilan akory tsy vita satria naninona fa de zao indray de samy maka ho azy ka ninninona communication atao hoe ray ihany tsika manao an'izao ihany tsika tsy le lalana ary io samy manana ny azy ko raha ihany ahoana mety tsy ho azy tsony ve zany le vahoaka maro anisa tamin'ireny fotoanandro reny raha io fisarasarahana sy ny an'io maninona moa ny olona no leo mpanao politika maninona ny vahoaka malagasy no miena foana ny pourcentage isaky ny misy fifidianana vokatry ny ataontsika mpanao politika tena ataoko hoe safy be mantsina mihitsy zany vokatry le fifamitam-pitahana fotsiny eo mba tokony ho modely ny mpanohatra par rapport amin'ny mpitondra nefa tsy mampiseho modely tsara ihany koa fa mampiseho endrika ratsy ahoana moa ny olona tsy atody damosina amin'ny fiainam-pirenena zay nge le za mpanao politika mpitarika antoko politika fa tena za ny any zavatra misy no resahako satria tsy maintsy mandray lesona ihany koa zany na ny antoko misy anao na ianao apartiran'le zavatra misy ainana rehetrarehetra ao de ahoana ny olona ny andeha azoto andeha hifidy ahoana ny olona ny andeha azoto anaraka mpanao politika ny zavatra nyresahana maly ary ivadiana androany na pomba na mpitondra fanjakana ianao na pomba na ny aty misehatra ny fanoherana mety misy tsy tia zany resako zany hoe samy mpanohatra ve de anao an'izany kosa tsy maintsy manao autocritique tsy maintsy manao bilan zay le izy zay zavatra tsy natao ka oza hoe raha pitsotsika andeha anentana ny vahoaka malagasy indray anao an'izao mena tsiny ve izy raha anymelamosina atsika tsika ihany zany no mamotika n'le fomba fanao politika eto mba tsy atokisany vahoaka atsika zay zany le izy ka za tsy mety ho mafimafy le izy fa oza hoe tsy maintsy resahana satria tianana ny soa dikan'izay mbola manana fotoantsika indrindrandrindra
ny aty misehatra ny fanoherana hoe ahoana ny tena hifandaminana ao anatin'le raharaha fa manahirana e nisy tamin'ireny ange nisy olona nisy fiainan'olona potika e nisy ainana foy nge tamin'ireny nisy olona naratra nge nandatsaka ny rany ho an'ilay tolona de ahoana zany reny tonga de vita fotsiny hoe aloha tsy avela iady rereo io fa andao indray tsika iroso amina zay hoe tsy mety kosa zany e tsy mety kosa zany fomba tokony hojerentsika le izy hoe inona ny zavatra tokony atao fa tsy rehefa hoe tsy tsatra akory ny tanjona de samy miparitaka samy manao zay tiany atao de rehefa miteny an'izany zay tao anatiny lazaina fa zaza maditra lazaina fa tsy azo itokisany lasa ny tenenina namoronana zavatra hafa mihitsy moa zany zay tsy ho resahako eto le raharaha ka zay indrindra mantsy Andriamatoa Rabe vahiny mahakasika an'io nisany reny hetsika reny virena kely ihany satria isany ataontsika hoe endrika vaovao ny tondrana an'ilay tolona ny alana tamin'ny resaka fanambarana samy hafa fotsiny mitoy ihany le izy ny be marenina ataon'ny fitondrana ho ny fomba fitenareo mpanao politika hoe manao ny be marenina ihany ny fitondram-panjakana le ady mihitsy zany no tena tiako atongavana hoe aiza ho aiza satria reny zao ny ray aman-dreny ara-drazana samborina avy nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety any de mangina zavatra ohatr'izay foana le izy inona le tena hoe tokony hijoroana zany amin'izao fotoana izao satria isan'ny resaka nandeha tamin'ireny ihany koa ny hoe tolom-bahoaka maninona moa de manao ahoana sy ahoana marina le tena tolom-bahoaka zany zavatra rehetrarehetra zany fanontaniana mipetraka daholo satria eto ihany tsika amin'izao fotoana izao ny fanjakana ny roso izy de io de ho ataony le izy de ho anazy aiza ho aiza le tena tokony hoe firafitro fipetraka ilay tena tolona zany amin'izao fotoana izao satria tena very tanteraka ny olom-pirenena le izy zao ataoko hoe misy zavatra tsy maintsy ho resahany tao anatin'le tsika fotsy zay nisy fotoana ihany koa zany mitady fanampiana taminay reo le ray aman-dreny ara-drazana reo fa mialatsiny afa tena ataoko mahitsy nefa tena jerenao le izy misy tanan'ilay mpitondra fanjakana ihany any anatiny ren'ilay mouvement sasatsasany mijoro reny de morarava le izy rehefa zay natao anatin'ny hetsika fotsy ara nge mba tsy resahako zavatra betsaka atao anatin'le izy de hitanao hoe misy kilalao an'lay mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana ihany tao anatin'le izy misy mandray atsy de lasa mandrava mora n'ilay mouvement rehefa avy eo ohatran'izay koa lay resahanao teo no hoe nay aman-dreny misy an'izay problème zay le izy satria na zay koa range tao anatin'le izy satria ny 13-14 décembre zay teny Amandrembero isan'ny nanampy be ny ray aman-dreny ara-drazana fa tsy zavatra ny fanarahana mihitsy koa ny resahana tao de ty moa eto amintsika ty le hoe rehefa mba milaza ny tena marina ianao tsy izao kosa nge ny fanarahana fa zao hoe de mora kely le miteny hoe nareo tsy manaja ray aman-dreny nareo manko misy zavatra ny fanarahana ataoko zay ve natsoinao anatin'ny 2 semaines andeha hifanampy anao an'ilay mouvement le ray aman-dreny ara-drazana zany rehefa avy eo tonga ny fotoana anaovana ny déclaration zavatra hafa ny resahanao de angina ve zany zay eo anatin'le izy de rehefa manginy zay de lasa hoentina sentiment de efa tsy manginy zay fa milaza ny marina de hoentina sentiment le izy hoe nareo tsy manaja ray aman-dreny nareo manazafady Madagasikara nge ny resaka sala am'izay de ohatr'izay koa le hetsika fotsy le candidat nge matoa izy candidat zany de fa manana paikady minanina tsy aza manà nareo fa nga izy ty vitan'ny aza manà fa misy ady hevitra tokony atao zay zany le izy ka oza hoe feheziko amin'ny hoe tsy naomby le izy satria maninona tena toko mahitsy misy dia tanan'ilay mpitondra fanjakana zany hoe mety lasa endrika diversion zany le izy de lasa mety hoe tratra daholo ny olon-drehetra ny hoe ijoro misy tena teanao misy tena teanao zay kosa aloha fa io le hoe sondray loasa tsy lozan'izay amarara ao anatin'le izy reny anefa ny tena manimba zavatra de tsisy mouvement tafavoaka de mitsangana zay le cellule de crise du Madagasikara resin'ny rehetrarehetra ho fahavalo dringe ny olana satria maninona mijoro am'le hoe ny atonge niaraka nisy an'izao zavatra ao ny fanarahany de rehefa mijoro ianao zany milaza ny marina ao anatin'le izy de reny tsy reny ny sasany ary moa reny tsy mahay politika ko zay tsy zay kosa aloha tsy hainay zay lazay indray ny atao hoe famaritana ny atao hoe politika de tena tsy mahay tokoa zany zay fa rehefa nisy zavatra ny fanarahana rehefa nisy zavatra ny rahana zay fikitra amin'iny zay zany le izy fa ny atao hoe mahay politika zany rehefa tsy mitazana ny teny nomenao zany ianao eto Madagasikara de zay ianao no atao hoe mahay politika
rehefa mahay an'le lomano resahandrareo anao sy mahay mamadibadika an'ity vesta sy palitaonao ty zay no atao hoe mahay politika zay ndray aloha tsy mahay an'izay zay le izy ka ny olana nefa victime manatratra farany foana ny vahoaka malagasy ao anatin'izay zay foana le olana le vahoaka malagasy foana ny ifatrarany rihatra de zay zany no iazahana ijoroana ao anatin'io zay zany kosa mba zavatra tokony azo tokony efa mba hovainy zany fa tsy mety ny manova olona moa zany tsy mora fa ny manova fomba fanao politika koa ve de tsy azo atao anatin'le izy zay le izy ka mahatonga ny olona raha ny otrik'afo zao de tratran'izany satria ianao mijoro am'le hevitra sy foto-kevitra ijoroanao de tsy reny mitabataba fotsiny reny ange matahotra fifty reny tsy mahasama andray andraikitra hoe hotendrena amina toerana zao zekinay rehefa ifanarahana de ifanarahana fo zay mba mijoro koa rohatranay zay say zay mavita mijoro koa ary hoe rehefa misy foto-kevitra ijoroanao io de tena ijoroanao io nininiko seo na de betsaka ary ny mena am'raviravy eo anatin'le izy satria firy koa ny mena am'raviravy ndao nareo ataon'izao ndao nareo ataon'izao ny faraparany teo ho apetraka ho gouverneur tsy tenenako hoe taiza zany daholo zany tao anatin'le izy ko zay hatramin'ny nanomboka hatramin'ny toeran'ny premier ministre zany za tsy miteny hoe ny tenako fifanresahana fa isan'ny nandefa proposition avokoa zany tao anatin'ny ato ka raha izany ny ezakezahana de zay hoe de tsy hainay tokoa aloha le politika raha izay fa zay koa mahasamy teny hoe raha ohatra ka mba tena samy mijoro tamin'ny foto-kevitra sy ny fananany azon-damosina ny akamaroan'ny mpisehatra politika tsy potika sala am'izao le firenena tsy potika sala am'izao ny firenena fa ny akamaroany manao ny politika ho fitaovana hitetiavaka reny nangoronam-bola fa tsy tena hoe lay fitiavana n'ity tanindrazany ity arita proof zany am'izao fotoana zao milaza n'ty an'ty tanindrazany ity ianao reo io le misy an'le déclaration d'utilité publique io anatin'le code minier mijoroa raha zay tena milaza ty an'ty fireneny ity lazainao fa tianao i Madagasikara nefa na le tany ilevenanao eto ara tsy sahanao kory ny miaro azy de ahoana fitiava-tanindrazana inona zany lay horesahana ao anatin'izay koa de ny hoe ary ohatra le vahoaka malagasy ka tsy mahatsiaro ho tompon'lay Madagasikara ahoana moa ny tiavany an'lay tanindrazana zay anjara ny mpisehatra politika na pomba izy na mpanohatra izy no tokony amboly an'izany ny vahoaka malagasy zany ange le zavatra tokony ho atao fa zay le izy zay zay mijoro amin'ny heviny eto Madagasikara tsy mahay politika fa zay mpivadibadika palitao reny no enjana amarana ny fotoantsika Andriamatoa Rabe Vahiny Eliany mahakasika kely ny resaka ataontsika hoe ny fikorontanana anatin'ny fitondrana ny tsy famarina toerany ny mety ho faharavany maro de maro ny fanehoan-kevitra ny hoe efa tsy maharitra ela tsony io manakitiny anao aloha zany mbola mahazo faky izy mbola mijoro izy na ataontsika raha hoe tsisy ny voly eo am-pelantanana ho ampiasaina mbola ataontsika azontsika lazaina hoe manana ny fakana izy am'izao fotoana izao manaona ny fahitanao an'izay mety ho aiza tsika zany raha tsy laza fotsiny any hoe ty tao-pifidianany ty mety anaona no endrikendriky ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny le hoe efa tsy haritra aloha iny tena iombonako iny tena iombonako iny amin'ny maha filohan'ny otrikafo azy zany fomba fijerin'ny otrikafon'le raharaha zay hoe tsy ateza io faroviana ny mamaritra an'izay ny sarotra satria maninona na ny baiboly ara nge milaza hoe rehefa miady an-trano ny firenena anankiray tsy efa andalam-paharavana ve izy zany raha raisitsika amin'ny pomba ny fanjakana am'izao fotoana zao izy samy ao anatiny ao ko io hitanao mifandaka eraky ny tena hoe mifandaka ara-baky teny mihitsy fa tsy hoe ady resaka fotsiny le izy mifandaka sy ny fanome tontony ao anatiny io efa reny zany efa sinina n'lay faharavany reny satria reny tsisy afaka ho resahana andreo hoe iza ny mpanohatra mampirisika an'ireny satria mako teto mandeha ny délestage de ny mpanohatra zay miakatra ny vidim-bary de ny mpanohatra zay sakanana ny Bamangoko Bastoliara ny resaka hoe Ampasindavana Ambanja de ny mpanohatra zay fa lazaina koa ve zany fa ny mpanohatra ny mampiady an'zareo anatiny eo de zay hoe ahoana moa zany no ateza ilay fitondrana raha izy samy izy ary miady eo anatiny eo ahoana ny miveritsika fa ateza ilay fitondrana nefa hatramin'izao ara zao ilay secrétaire d'état eo anivon'ny présidence anankisivy sa valo mandrakitiny androany tsy voakendry nampiakarina raiky amby folo ndray miakatra 3 amby folo ngamba raha afaka pitso tsy mbola misy voatendry
de mitreritra ve zany tsika fa milamina lay firenena am'izany akoatrany hoe ny président république tsy afaka mibaiko sy mifeny akamaroan'ny ministra zavatra fantatra ane zany fantatra zany misy super président eto de ahoana moa zany no everitsika fa hoe ateza ny fanjakana sahala am'izany ny farany de ny hoe reny zavatra tenen'ny union européenne reny ange za akory am'ma otrika fois tsy hoe faly amina zavatra sahala am'ireny au contraire mampalahelo any fireneko mamparary ny foko zany zay amma olona sarotiny amin'ny resaka fiandrianam-pirenena ohatran'izany hoe de tena viravorain'ny olona ohatr' zao ve le firenenay fa vokatry ny fampiakinanareo loha fa mpandoalianareo an'ilay firenena no mahatonga an'ireny ka rehefa reny androany sy rapitsony tsy manome vola hoentinareo hitantanana ny firenena na anaovana fifidianana inona moa zany no ataonareo nareo tsy manana politika hafa akoatran'izay fa rehefa mitenin'ny politika ny tsy fekinan-doha zay de lazainareo mirediredy nareo nefa tsy tafavoakanareo le firenena mandrateny ka ozy hoe ninina resahantsika andalam-paharavany fisaiko zao kosa nefa na andalam-paharavana ary io mila fiomanana tsara efa ty am'sehatry ny fanoherana de zay le tokony eritreretra ny aty am'sehatry ny fanoherana tsy hanao erreur nefa raha zao zavatra misy zao aloha de mbola miaraka manao fadisoana amin'ny ihany koa ny aty am'sehatry ny fanoherana zay zany le mampalahelo makarary fo no miteny an'izay kanefa zay aloha zany le zava-misy de ozy hoe zay aloha atao amin'ilay selile Christ ivy Madagasikara de mijoro am'izay lafin'izay hoe rehefa nisy zavatra nidivana de aloha mijoro hatramin'ny farany hoe ahoana no ahafahana mitazana sy mieritreritra no tena tombotsoan'ny firenena ao anatin'izay zay zany le izy fa raha zao savorovoro misy zao nen'ny mpanao politika eny io vita ihany fa le vahoaka malagasy no tena mampalahelo ao anatin'ilay raha ka io koa zany dia-pamarana de miantso ihany koa ny feon'ny feritrereta ny vahoaka malagasy indrindrandrindra le lazaina hoe majorité silencieuse hoe angina mandra-poviana koa moa zany ao anatin'le raha fa manararoatra ny mpitondra fanjakana satria maninonako tsika rehetrarehetra ary manginako tsy hanararoatra izy ve anao zay tiany atao eo zay le izy ka ozy hoe andao tsika mba samy eritreritra fa mampalahelo lay firenena sahala amin'ny hoe firenena tsy nanany naterany tsy nanany nampianariny de tena ohatrany hoe tsy misy olona za tsy teny hoe olo-manga ohatrany de tena hoe tsisy olo-kendry ilay firenena zany mba ahafahana manavitra azy fa ny resaka fananam-bola ny resaka bogosité raha teo tafavoakotsika tokony hisorontsika any zany fa iza tsy foto-kevitra sahala amin'ny ahoana no veritsika ampandrosoana n'ilay firenena de zay no tokony hijoroana sy matimatesantsika tahaka ny mazatra Andriamatoa Filoha mahakasika ny famtinana angambany na ataontsika hoe fanentanana efa nisy any moa ny fanentanana teo aty amin'ny famaranana ny fotoana 2 minitra hoentina ho an'ny mpanao politika na ny vahoaka malagasy ny ahy zany aty am-pamaranana hitodika bebe kokoa amin'ny vahoaka malagasy ny tenako amin'le hoe iverenako lay resaka code minier teo satria hoa io tena pozina ho antsika io satria na anao iny ntsika na hiary iny ntsika raha ohatra ity tanytsika ity mesorina amintsika inona moa zany no antony aritsika ny ampianarantsika ny zanatsika na anaovantsika an'izao zavatra maro samy hafa zao ka ozy hoe andaotsika irahina amin'ny fiarovana nyity firenena ity zany de amin'ny alalan'ny hoe mba ahafahantsika aloha mitabataba mandrava nyity le code minier makasika an'le déclaration d'utilité publique ity fa tena manahirany io resaka io zay apetrako hoe io tsy mahakasika ny base toliara fotsiny tsy mahakasika ny ampasin-davana ambanja fotsiny amin'le resaka terarara fa tena hoe Madagasikara ray manontolo voakasika io andao izay zavatra ijoroantsika satria tena ny zavatra rehetrarehetra ve efa esorina amintsika de hatramin'ny tanytsika koa de mbola hoekentsika ho esorina amintsika ka mahatonga anay hoe andao atambatra ny hery ao amin'izay lafin'izay ho an'ny mpisehatra politika amin'ny akapobean'indray de ozy hoe andao mba tena lay tombotsoan'ny firenena no jerentsika de zay no tena mba anaovantsika adievitra hitondrantsika ny adievitra hitarisantsika ny vahoaka malagasy mba ahafahana manala ny firenena amin'izao zavatra misy zao ny farany de hoe mankasitraka ny mpanaraka ny fandarana ny atokantrano any na ny eto Madagasikara na ny any ivelany ireo lay diasporatsika ireo ary mankasitraka trany ihany koa nareo eto amin'ny MPS amin'ny fanasana ny tenanay
Akasitrahana Andriamatoa filohan'ny antoko trikafo rabe vahiny ely ihany vahintsika tamin'ity hariva ity akasitrahana izy nitondra ny fomba fijeriny sy ny taraina ny vahoaka mahakasika ny resaka bamangoko sy ny an'ny ambanjany amin'izao fotoana izao izay ndresahana teo eo ihany koa ny fifidianana inoana fa ahafahantsika tsirairay avy misaintsaina sy mandinika ny fiainam-pirenena ny resadresaka tahaka itony isorina ihany koa ny teknisianina tao ambadika tao nahafahana napita ny sary sy ny feo na raha antsika na tany amin'ny tambazotra samihafa na tamin'ny fahitalavitra na eo ihany koa antsika manaraka ny onjam-peo fandarana dinika no mifarana fa ny fandarana amin'ny fahitalavitra mitohy hatrany miala rarombombana indray ny miaraka aminao ny fandarana any amin'ny heriny tenako mametraka ny mandrapitafy veloma tompoko